Natanteraka ny tarika ambondrona iseho ireo mpankafy azy mandritra ilay hetsika goavana ho tanterahana etsy amin'ny collision Mantsonjombe ny alady ho avy izao ny tsara indrindra avy amin'ny tarika no atolotra araka izao fanazavana izao. Tena vao anatiny mihitsy satria vina nefa miditra tarehan'ny collision tsika zany raha zoina ny lalana efa eto akoron-drano tsika zao kely sisa dia fatsanala mahitsy. Tena moa zany efa nanomboka tamin'ny larobia hariva no napiditra ny entana rehetrarehetra zay hiasa ao amin'ny collision toy tamin'ny lakamisy ny androany zoma dia mbola ity rakoto ihany koa ny distribution rehetrarehetra fa hatreto moa zany ataoko hoe ao amin'ny valopolo isan-jato angamba ny fikarakarana ao amin'ny fahatomombanana raha izay no ahafahana milaza anazy. Eo amin'ny lafiny raha manahoana ny fiomananareo ny efa vity hitany répétition zany efa tamin'ny farany herinandro teo zany vita ny répétition fa zao moa zany dia lasa nandiny tsetsena ny ekizy dia ny répétition ataontsika hoe ny filany répétition générale no atao rarivo zany hoe condition réelle moa filazana anazy zany hoe condition réelle hoe eo anao amin'ny condition mihitsy izy atao dia miaraka amin'ny entana rehetrarehetra ampiasaina zany tonga dia efa samy tsapa zay tsapaina zany kely sisa fanefanana koa ho an'ny mpakafy fanetanana manasa tsika rehetrarehetra fety tsakanavaka io fa ho an'ny rehetrarehetra zay raha teo moa zany nanaovana no mijerevana neo amin'ny lafiny atao hoe fidirana zany dia tsy hanavahana an'izy amin'izy io tsisy ny atao zavatra hafa fa asaintsika rehetrarehetra amin'ny lahady zany sisafidirana fa ambodrina eto amin'ny tanàna marihana fa amin'ny valora maraina efa isy ny fivarotana tapakily hoan'izay mbola taraiky ao amin'ny collision ma zany dia amin'ny folo eo eo no misokatra amin'ny vavady maka miditra daholo amin'izay tsika menakary lamina fandripalemana dia ny fitaterana koa